Nametra Pialana androany ny Andriamatoa Roland Ratsiraka candidat avy amin'ny antoko MTS nampafantariny androany moa izany tamin'ny alalan'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety Tetsy Ankadivato. Araka ny lalàna velona amin'ny fehany fifidianana dia nametra Pialana Andriamatoa Ratsiraka Roland candidat sady filohan'ny nasionalin'ny antoko MTS amin'ny mahafiloha-lefitra ny filakevitra ambon'ny tetezamita azy. Nisy ny valandresaka ao amin'ny mpanao gazety mikasika izay tolakandro io tetsy amin'ny foiben'ny antoko MTS Tetsy Ankadivato. Tenako moa zany dia nametraka démission tamin'ny raito ary nametraka démission amin'ny Conseil supérieur de la transition sy amin'ny vice-président Conseil supérieur ny CST ny tena. Ny zavatra lehibe moa zany dia tsapa fa irosan'ny fifidianana antsika ka dia miantso ny vahoaka malagasy mba hanoratra ny anarany mba ho tafiditra anatin'ny isam-pifidianana daholo ny olona rehetra. Dia io moa zany hitatsika fa zavatra sarobidy ny fananantsika zay zo zay isafidy ny ho avintsika, isafidy ny olona zay hitondra ny firenena. Zay zo zay dia efa ela no tsy nampiasaintsika satria tsy nananantsika intsony. Farany nananantsika an'izay zo zay dia tamin'ny 9 ka io anatin'ny droit de l'homme anatin'ny zo fototra izay ananan'olona ka izay zo fototra zay zava-dehibe zay no ahafahanao maneho hevitra ao, zay no ahafahanao misafidy no avinao ary manao anazy amin'ny tombotsoa ambony firenena malagasy sy ho an'ny taranaka mandimby. Raha ny tokony ho izy dia any amin'ny lehibean'ny tsiraray avy no mametraka ny antota taratasy fialana ireo tompona ndraiky mpanjakana ny latsaka ho candidat ary mbola mitazona ndraikitra ankehitriny. Ny avy eo amin'ny filakevitra ambony tetezamita sy ny kongresin'ny tetezamita dia any amin'ny filohan'ireo androm-panjakana ireo, ny minisitra kosa dia any amin'ny lehiben'ny governemanta.